Andreo moa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay atrika asa-pirenena andiniana ny fitsinjaram-pahefana izay fikoanandoha izay entina amaritana ny andraikitra sy ny mahakasika izay fitsinjaram-pahefana izay no tena antony natanterahana azy ity. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny CCI Ivato Androamaraina ny atrika asa-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana. Ny famariparitana fomba entina natanterahana izany fitsinjaram-pahefana izany no antom-pisiny ity atrika asa ity. Nandritra ny kabarany dia nanamafy ny filoham-pirenena fa maro ireo teboka tokony hodiniany toy ny isan'ireo vondrom-panjakana hitsinjaram-pahefana na ihany koa ny fihavanam-pirenena izay entin'izay fitsinjaram-pahefana izay. Ho an'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena dia ny fampiarana izany no tokony mahasoa. Utilizzare di fare dei problemi nel faccia anche di fare perché non fa famiglia c'è chi si serve la zona si serve la zona favore famiglia soltanto io più di solita sai fare sarà più capito non lo vedranno già non lo vedo c'è chi ha fatto un giorno la volesse che si sarà panifica di una lunga vita non c'è nulla di una frutta sono cambiati allora il fuori frutta si frutta io nella terra sai lo sangue allora nella terra si sarà sono nella bambina della terra ma anche fa un viso quindi non banali fifigiamo nominali anche per la certa ne fa e vedi fa tira la sala tira di fare la fetta la zagliana i figli anzi i figli fifigiamo il coordinatore cioè i figli noi con paura zai i cinzarana hanno di fatto una sarafa ne fanno si fanno che la mano si preoccupano dei saluti e poi la zona non è in caso di fare la fila i sali fantini nei fareti alla rete il fanfuisco bisogna di mettere sali a missione o Ho an'ny Andriamatoa Olivier Mahafaly-Solonandrasana nisitry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana izay angadina nanana sy vinahitana ity atrika asa ity dia nampahatsiahy fa mila fanamboarana ny lalàna. Natsidina nandritra ny kabariny ihany koa fa lasa vesatra ho an'ny fanjakana foibe ny famatsiana arabola na ny subvention mena ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Ilaina noho izany hoy izy ny famariparitana ny lalàna entina natanterahana ny politika ankapobeny sy indrindra ny fampahatsotroana. Ho an'ny antenimieram-pirenena kosa dia miandry ny dinka izy ireo. Namaran'Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy filohan'ny antenimieram-pirenena fa efa nisy mivolavola lalàna mahakasika ny fitsinjaram-pahefana izay heveriny hojerena akaiky mandritra ity atrika asa ity. Miaraka ny fitenena ny hevitry ny maro ny mangatandavitra ka ity zany ino zany proposition de loi araka ny fahitan'ny technicien sy olona sasany azy. Eto zany ny ezahana miantso ny olona isan-tsokajy sy tena isan-tsokajy ny alohan'ny firenena hiaraka hitondoha andinika ary misy araka ny fahitantsika azy fa misy lalàna zay efa nisy teo aloha mahakasika ny fitsinjaram-pahefana zany dia tsy misy dinina daholo reny dia misy le concertation zay efa natao tamin'ny taona 2009 katramin'ny 2010 ka ireny tsy aferitrehetrarehetra reny sy ny fikamandoha zay atao eto heverina fa tsy misy fanaovana ny zanak'ala hafa amin'izay fotoan'izay fa misy fandraisana anjara izay ataon'ny saramabe bahoaka amin'ny alalan'ny solitenany eto dia ny hevitra avoaka avy amin'izay zany no aravina dia miaraka heveritra fa anisan'izany le volavola lalàna izay miainga avy amin'ny antenimieram-pirenena fa ireny rehetrarehetra reny dia zay le lazaina hoe inclusivité tsy misy hoe fanaovana zanak'ala hafa na fanaovana kilabao fa ny hevitra izay mitoetra eto dia heverina raisina izay tsara rehetra tokony afaha tonga an'izay